Raba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akafalinina trano anorana indray ny fandarana mahakasika ny metotetriny andro. Ao anatin'ny 3 andro manaraka indray ary dia mahazo vahana indray aloha ny tsoka avy ety Atsimatsinanana amin'ny ankapobeny indrindra fa raha ho an'ny motsiraka atsinanan'ny Nosy manontolo iny amin'iny izany mitoetra ny orana malefaka. Aty amin'ny ilany andrefana kosa dia mbola misy hatrany aloha ny ilany andrefana avoatany iny ny oram-baratra misitokotoka mahazo amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy aty. Raha ho an'ny tapany avaratra kosa dia omaina amin'ny ankapobeny fa any amin'ny manodidina ny sabotsy any no somary misy tangoron-drahona mahazo ny apateliny avaratry ny Nosy iny. Hojerentsika amin'ny antsipiriany moa izay totry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia saika maina manerana ny Nosy misy anefa ny oratandrifon-drahona aty amin'ny motsiraky ny Analalava sy Ambilobe manodidina ny Nosy be iny torak'izany ihany koa ny motsiraky ny Fitovonany sy Atsimatsinanana ifandimban'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ndolakandro kosa indray ho an'izay rapitso izay ihany dia mitoetra ny oram-baratra misitokotoko aloha ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany izany hoe ny Antan'ny Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Vakinankaratra sy Amoromania. Mahazo aty amin'ny Atsinanana kosa ny ilany atsinanan'ny Otomatsiatra ary mipaka aty amin'ny Vadivavy, Fitovonany sy Atsimatsinanana aty. Ny aty amin'ny tapany avaratra dia misy tandrifon-drahona trano manodidina ny Nosobe sy Analalava iny. Ny ankoatr'izay dia ifandimban'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vavinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 ny ambony indrindra. Raha ho an'ny faritra avoatany morontsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius somary tafalatsaka hatramin'ny 19 aty amin'ny manodidina ny morontsiraky ny Tamatavy aty. Ny morontsiraka andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius. Mafana indrindra moa dia 30 degré celsius. Maeva tanàna sy Antsohihy no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro an'ny sabotsy kosa indray dia saika maina manerana ny Nosy amin'ny ankapobeny na dia nitolakandro ara fa mbola mitoetra trano ny orana tandrifon-drahona vitsy ho an'ny ilany andrefan'ny Amoromania, Vakinankaratra sy Orombe iny ary ny ilany atsinanan'ny faritra Atsimandrefana torak'izany koa ny motsiraky ny faritra Atsimatsinanana sy Fitovonany dia mbola misy hatrany orana tandrifon-drahona. Misy orana malefaka aty amin'ny Analanjorofo, misy tandrifon-drahona hatrany aty amin'ny manodidina ny motsiraky ny Sofia iny sy ny aty amin'ny Sambava aty manodidina tendrony avaratra izany. Ankoatr'izay dia ifandimban'ny rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina ho an'ny sabotsy dia 12 ka hatramin'ny 19 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany, 17 ka hatramin'ny 19 ny motsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra dia maeva tanàna hatrany 30 degré celsius ary faritra Sofia Antsohihy 30 degré celsius. Amarantsika ny toetry ny andro an'ny alahady kosa indray dia somary mitatra kely aty amin'ny ilana sahana avoatany aty aloha misy orana tandrifon-drahona izay mety arankotroka mipaka aty amin'ny faritra Atsinanana, Vadivavy sy Fitovonany izany manorana malefaka hatrany ny morontsiraky ny Analanjorofo. Misy ny orana tandrifon-drahona amin'iny apateliny avaratry ny Nosy iny izany hoe faritra Savasy, faritra Diana, ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Mandrahondrahona ny tapany ny atsimon'ny Nosy amin'ny ankapobeny fa ny ankoatr'izay dia ifandimban'ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny maripana ny alahady dia somary miakatra 13 ka hatramin'ny 17 ny avoatany ny ambony indrindra, 19 eo ny aty morontsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny Nosy. Ny mafana indrindra dia aty avaratra hatrany maeva tanàna 30 degré celsius, Antsohihy 30 degré celsius. Dia misaotra anao naraka an'izay fandarana izay manasona hatrany naraka ny page Facebook famantarana ny Metotetry Fohibe, famantarana ny toetry ny andro ary ny YouTube Météo Madagasikara amin'ny manaraka indray ary veloma.